te hisitraka ny fandarana any amin'ny YouTube fa aza mijanona atao amin'ny Facebook ty afaka mijanona atao amin'ny Facebook. Miarabantsika ty amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao eny fa na tsy mivantana aza no anaranao ny fandarana dia inoako fa mandray zavatra isika mivavakatsika amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tian'io alina ity. Eny fa mety tsy amin'ny alina ihany koa no ahitany na mivantana na tsy mivantana. Fa misaotra anao hatramin'izay. Milana hiditra ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Lalindalina any amin'ny hauteur. Amin'ny avo ambonimbony kokoa. Ahafantaranay ny lalam-panafahana. Maro tompo mbola tsy afaka maniry fiainana tsara kanefa misy fatotra, misy geja, misy sakany. Alefaso ny teninao androany hananany fatakarana sy fahalalana. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay niary. Maheno tsara tsika. Fitoerana telefônina. Sorato ny lohateny azafady. Sorato ny lohateny hanomboka tsika amin'izao minitra izao. Ny alitara sy ny vavaka fanafahana. Ya, ezaka araka ny fanampian'ny fanamasina aneo amintsika ny momba izany hoe alitara sy vavaka fanafahana izany. Ny alitara efa niresana tamintsika teto foana nefa tsy lany ny zavatra resana momba an'izany alitara izany. Fa handray soratra masina isika androany fa misy zavatra ovaliko eto. Ty ao anaty soratra masina no amaliko azy. Entiko hanomboko azy dia resaka ny fanaovako tamin'ny olona anankiray. Zay ao anatina sakana, anatina blocage, anatina fiainana tsy mandeha mihitsy. Satria marina raha lasana bavy fa misy fampianarana maro samihafa. Ny baiboly ray ihany amin'ny ankapobeny. Dia misy aza hoe baiboly témoin de Jéhovah zao manana ny baiboliny, katolika manana ny baiboliny, misy ny hoe baiboly DM, misy ilay baiboly le fampiasan'ny maro iny. Raha amin'ny teny frantsay dia mbola misy ihany koa karazana baiboly. Misy version Louis II, misy français courant, misy version Darby. Fa amin'ny ankapobeny ny tenin'Andriamanitra dia ray ihany. Fa ny fomba anazavan'ny olona azy ny samihafa ary ihany koa ny fahazahoan'ny olona azy no samihafa. Ny fandraisan'ny olona azy no samihafa. Samihafa. Indray andro fotsiny aho zao tamin'izaho pastera tany Moramanga.
dia nisy mpizara boky témoin de Jéhovah, mpianatra mizara boky tonga tao Mbavadiko tena Andondona, dia nampianatra soratra masina. Dia za tamin'zareo za moa tsy fantatrareo satria tamin'izay fotoana zany a fantatr'olona marobe tao Moramanga. Maheno feoko ny olona dia mahafantatra hoe pasteur Isidore zany satria ny radio tany Moramanga tsy tena hoe marobe tamin'izay fotoana zay, dia manao fandarana dia zay ny ahafantarany olona ao zay le fandarako amin'ny radio. Misy tsy ny mbola mahafantatra amin'ny tare fa mahafantatra amin'ny feo. Dia za moa tsy fantatrao, zany eo pasteur ianao mandeha mampianatra n'ity zavatra ty amiko. Dia ny témoin de Jéhovah moa mazava ho azy fa tsy mandroaka devoly, tsy mandroaka devoly satria izy témoin de Jéhovah fa tsy témoin de Jésus. Zareo tsara fa samihafa ny fahazahoan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Témoin de Jéhovah izy, vavolombelon'ny Jehova, ka Jehova tsy naniraka ny olona noroaka devoly. Jehova tsy naniraka ny olona noroaka devoly, fa i Jesosy no naniraka ny olona hitory filazantsara sy handroaka devoly. Dikan'izany ny vavolombelon'ny Jesosy no mitory filazantsara sy mamoaka demonia, manasitrana ny marary. Mitory ny fihevian'ny Jesosy indray. Ny témoin de Jéhovah tsy hitory ny fihevian'ny Jesosy satria i Jehova no prezenteny amin'ny olona. Ka ataony ahoana mitory ny fihevian'ny Jesosy. Zay no mahatonga azy tsy mitory an'izany hoe Jesosy ho avy zany fa ity tany ity any ozy no holovaina. Mino fa mazava amintsika tsara zay zavatra zay. Ary efa nisy tamin'ireo koa tonga taty an-tranoko tamin'izaho taty Mahajanga, efa teo amin'ny tranoko misy soratra hoe pasteur Isidore Andrenirina amina plexi zay le soratra mazava be. Dia mbola say ihany izy, dia ndao aro hiakatra any ambony ianao. Dia izy moa zany nitady tokoka sendra vato, tsy hitany kapany rehefa ndevoaka izy. Satria ahoana moa ny andaninao fotoana anodikodinanao ny lohako, za mpitondra olona dia za nahita lalana marina indray no andaninao fotoana, saika tsy hitany kapany. Misy olona mitady toko dia aleo omena vato izy. Ka ny soratra masina raha ihany fa ny fandikan'olona azy ny samihafa. Ary za milaza aminao témoin de Jéhovah zany tsy izy, tsy izy zany. Satria i Jesosy no vavolombelon'ny Jehova. Vavolombelona fa misy ny ray, ary Jesosy no naniraka atsika fa tsy Jehova. Ozy hoe tahaka nanirahany ray aho hoeto amin'izao tontolo zao no anirahako anareo hoeto amin'izao tontolo zao. Tanao zany, Jesosy nirahany Jehova fa isika indray nirahany Jesosy. Ka ny vavolombelon'ny Jehova zany dia efa tsy izy, tsy miova fo zany ianao raha mivavaka ao fa miova fitafiana, manao correcta tsara dia mianatra ny fahalalam-pomba fa tsy mampiova fo. Fa Jesosy rery ihany no mitondra fiadanany manova olona, fa ankoatran'izay ezaka no atao. Fa raha Jesosy hery mihitsy ny tonga ao anatsika dia mitondra transformation. Tiako tsy témoin de Jéhovah loatra ny taimako androany fa le resaka fahazahoana soratra masina dia izany no ohatra hoentiko amintsika. Fa be dia be ny fampianarana tsy mino vavaka fanafahana, tsy mino délivrance, tsy mino délivrance. Dia somary hitsindriko tsara mihitsy androany ity resaka vavaka fanafahana ity. Zao no izy. Misy olona afapotika ny fiainany efa tena anaty lavaka tsy tafavoaka dia nangataka vavaka tamiko izy.
de nyresahako taminy atao hoe altara de efa be dehibe ozy a ny mpanompon'Andriamanitra ny resaka an'io tamiko ary nampanao an'izany a anahy de eo ano iainga zao. Ny altara raha lasanambavy tsy fangalana volan'ny olona fa ny altara dia prinsipa n'Andriamanitra. Ka raha olona zao voafatotra voageja satria nisy nanao fanatotra teny ambonina altara na demony tany ambadika de enoy tsara ty resaka ataoko aminao ity, enoy tsara zafady de tsy raha misy mpanompon'Andriamanitra miteny aminao manangana altara mitondrà fanatotra de ndao hotsofoky rano ianao de lazaiko anao fa tsy ho afaka am'izany ianao, tsy possible satria ny tso-drano tsy mampiala devoly. Ny tso-drano tsy mampiala devoly. Jesosy tsy naniraka olona hitso-drano ny demoniaka hoe tsofo rano izy de hiala ny demonina fa zay avoay ny demonia. Dikan'izany ankoatra ny altara mitsangana satria nisy nanangana altara tany hoany. Ahoana hoe ahoana moa le nanangana altara? Nitondra omby ohatra na latsa-drà, nitondra biby na latsa-drà ohatra hoe osy na vola mihitsy na nozonana olona anankiray na nanapotehana olona anankiray tatoato moa zay manao vavaka fanafahana de tena mahita zavatra marobe mihitsy de potika le olona matoa, le potika le olona nisy fanahy nandeha niditra tany anaty le olona namotika azy de rehefa le olona eo am'izay zany no afahana de io le ilana hoe manangana any keo izy altara. Zay le la loi de l'équivalence, misy altara tany natsangana de manangana koa izy ato. Zay zany prinsipa. Ny volana raha lasanabavy tena zavatra ampiasaina ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy a, ampiasaina ato mihitsy io. Reo olona milaza fa tian'Andriamanitra fa tsy mamoaka vola am'resam-pivavahana io, lainga fotsiny io, lainga io. Tsy tian'Andriamanitra zany izy. Raha ny vola laniko tamin'ny fivavahana zay maro a. Hatramin'ny androany. Fa io tena ilainy io ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tena ampiasana an'io. Ato. Zareo tsara fotsiny teny Jesosy tamin'ilay mpanan-karena, amidio ny fanananao, omeo ny malahelo, andao anaraka. Jereo tsara zany. Tsy zavatra moramora zany. Fa ny raha nisy nanangana altara tany de ianao koa aty zany manangana koa ianao am'izay zavatra hanananao avy aminao, tena altara. Voamaly ana ndray olona anankiray manao délivrance, mandroaka demony, manala fanaratsy de ao am-pivavahana de tsy manana inspiration ivavahanao azy. Tsy andao tsika hiresaka itsy amin'ny birao. Zao no izy zao ny tena marina ny aminao. Ny projet anao goavana be. Ary ho tonga hatrany amin'ny miliara raha ohatra misokatra ny lalana. Ambony be ny vision anao, ambony be ny projet anao, ambony be ny zavatra ho ataonao. De enao koa nefany a tena bloqué ny zavatra goavana be. Ka io kahanao io
tsy le manatitra valopy atao fanatitra reny de tsofina rano ny afaka anao fa manaova zavatra tena enina hoe mavesa danja marary aminao goavana aminao zay ny alitara atsanganao hoentinao miady amin'io projet goavana be ataonao io sy amin'io zavatra mafy manahaka ananao io de hivavaka ao anao hivavaka ao anao fa tsy possible mihitsy ny zavatra manahaka anao goavana be ny projet anao goavana be de maka argent de poche anao ataonao angalanao tso-dranona atao alitara tsy possible zany io zany devoly zany sady reraka koa ny mpanompon'Andriamanitra zao raha lasa namba fotoana iresahana zavatra sérieux zao ny aleko tsy manao to zay ohatry ny manao kanefa zavatra tsy misy résultat ary za tsy menatra milaza fahamarinana rehefa tena fahamarinana de sorana ny tombo izy ny tena zany io miandry mihitsy avy aminao hoe inona ny tokony ho ataoko de izy zany resako aminao zany zany tokony ataonao de zao aza miandry fotoana hoe indray andro any ho ataoko zany rehefa manana fahafanana possibilité fa ianao am'izao mihitsy dinio hoe inona zavatra hoentinao miady amin'io zavatra mahazo anao za raha lasa nambavy tsy voandroany ananao vavaka fanafahana fefa imbe dehibe rehefa amampolo taonany fa marobe ny olona tsy afaka tena maro ny olona tsy afaka fa tsy ny olona rehetra ivavahana no afaka daholo laingy zany fa misy olona marobe tsy afaka fa marobe koa nefa ny afaka fa ankoatra ny alitara mitsangana tsy ampy ny alitara mitsangana fotsiny fa mila vavaka fanafahana raha ohatra ka misy gezy ianao na misy fatotra ianao zay ny mahatonga hoe mandeha manantona mpanompon'Andriamanitra any de manangana alitara manome an'izao manome an'izao manome an'izao tsy tafavoaka ianao satria mila vavaka fanafahana io ary vavaka fanafahana ambara-pahatonga anao afaka fa tsy hoe nietsika fotsiny ny devoly de nandrorana nioka na nandrezatra de zay fa tena combat ady ary miady sy manaiky satria devoly tsy mandeha tsy miala ho azy zany ary zay mahatonga ny raha vao resaka alitara no resahana nge fa raha vao ianao zany manomboka manangana an'zany resaka alitara zany dia manome alalana ny anjelin'Andriamanitra ianao hietsika hiady ho anao de anao am'izay mila manana fahalalahana fahatakarana résistance miresiste miaritra mampiasa teny mampiasa finoana ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 sao de tarabe ny anomezako ny tenin'Andriamanitra satria tsy de mahazo aina loatra tsika manko raha mitory zavatra tsy miainga avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra eto anoloany masoko ihany izy fa tsy mbola nivakiko de ataotsika hiainga avy ao mpanjaka voalohany toko 7 de manomboka eo amin'ny andininy telopolo no andraisantsika azy inona aloha zavatra nisy teto ilay niteny teo anatrehany zanak'Israely hoe tsisy ranonorana ilatsaka avy any an-danitra nahandro avy amin'ny tany raha tsy araka mitenika za ndray no iteny indray andro any izy vo isy ranonorana ilatsaka ihany ko na isy andro ipotra avy amin'ny tany dikan'izany maina tanteraka ny tany mazava ho azy fa rehefa afaka ny 3 taona sy enam-bolana de nipotra Elia avy any andeha iseho amin'ny zanak'Israely de zavatra nylazainy de zao mandra-poviana no irorosaina ianareo raha Jehova no Andriamanitra de andao tsika hanompo azy raha ibala no Andriamanitra
de anaotsika hanompo azy satria ny zanak'Israely sady manompo any bala no manompo any Jehova ary na ibala na i Jehova de samy tompoina amin'ny alalany altara ao tsara zany na ibala na i Jehova de samy tompoina amin'ny alalany altara na i Jesosy de tompoina amin'ny alalany altara tsy efa inonao ve ny fampianaran' Jesosy hoe raha andeha natitra ny fanatitra eo amin'ny altara ianao izy ka eo anao no matsiaro fa ny rahalahinao manana ady aminao rahalahinao izy fa tsy fahavalinao averiko ny rahalahinao manana ady aminao fa izy tsy miteny ny fahavalinao manana ady aminao raha eo anao no matsiaro ny rahalahinao manana ady aminao dia apetrao aloha zany fanatitra de ndanao izy mandeha miavana am'izany rahalahinao zany de rehefa aveo izy miverina ianao dia atero am'izay ny fanatitra eo amin'ny altara hitanao na Jesosy aza dia tompoina amin'ny alalany altara bala ny tompoina amin'ny altara Jehova tompoina amin'ny altara Jesosy tompoina amin'ny altara de ozy Eli zao ny ataontsika ozy andaontsika samby hiakatra ho any amin'ny tenibohitra Karmela dia antsika hanangana altara de anao fanatitra tsika ianareo manangana altara ho an'ny bala de anao fanatitra atsika samy mitondra vatotrombola anankiroa tsika tsy hoe samy fa hitondra vatotrombola anankiroa tsika de ianareo miantso ny bala amin'io altara io de za hiantso ny Jehova amin'io altara io zay zavatra nisy teka raikitra azy mariny zany ozy izy fandaotsika de ianareo zany manova voalohany ianareo io ny maro alefaso niantso am'izay natsangana napetraka ny altara natsangana ny altara de nyvonona ny vatotrombola de niantso ny bala am'izay ny mpaminany bala 500 ny isany maro zany mpimasy daholo zany reo mpimasy raikitra tsy tonga ibala angataka afo avy any amin'ny bala io angataka afo aoka isy afo ilatsaky eto andoro an'ity vanatry ity tsy nandatsaky bala tonga ny amin'ny 12 atoandro tsy nandatsaky bala amin'ny 3 ora tolakandro tsy mandatsaky bala tsy tonga ibala de ozy Eli vakitsika am'izay 130 ary Eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanantona azy ny olona rehetra ary Eli namboatra ny altara ny Jehova izay efa rava Eli namboatra ny altara ny Jehova izay efa rava fa rava ny altara ny Jehova satria tsisy nanangana altara tsony tsisy nanao fanatitra tamin'ny Jehova itsony rava ny altara mazava ho azy potika ny fiainan'ireo satria tsisy altara mitsangana ho an'Andriamanitra potika ny fiainana potika tsisy zavatra mety fa Eli am'izay namboatra ny altara ny Jehova izay efa rava 31 ka naka vato 12 zay ny hoe principe tsy hoe ataony am'izay tiany itiavany azy fotsiny fa misy ny hoe principe ianao raha teo tafavoaka hiaraka amin'Andriamanitra izy eo hiaraka amin'Andriamanitra dia principe no arahana ny laminy no arahana lamina naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely azafady araka ny isan'ny firenen'ny zanak' Jakoba izay niavian'ilay tenin'i Jehova hoe Israely no ho anaranao ary zany vato zany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehova ary nanao hady kely manodidina ny altara koa izy zay mifafivoan-javatra indroa ny famarana ary nandahatra ny kitay hazo izy nalahatra ny kitay dia nandrasany vatotrombolaka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo zay zany le altara natsangany Eli teto vatotrombola
no rasainy de napetrany teo ambon'ilay kitay azo, napetrany tsara mihitsy ilay fanaovana altara arak'ilay ilay fanao fa rehefa vita ny altara, tafatsangana ny altara, de nivavaka Eli eo amin'ny andininy fa 9:30 hatramin'ny fa 8:30 zao nivavaka nataony. Ary noho ny tamin'ny fotoany fanatitra ariva dia nanantona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova ity le vavaka, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao, araka ny teninao. Tanao zany fa nataony araka ilay nitenenana, araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nataony, araky ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nataony. Raha teo tafavoky ianao, raha te hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, de ataovy araky ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Tsy miantso an'Andriamanitra amin'ny fombanao ianao, fa miantso an'Andriamanitra araky ilay notenenin'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra araky ilay notenenin'Andriamanitra. 37 miaino Jehova mba hafantarany ireto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ianao no mampiverina ny fony indray. Zay le vavaka tsy lava be le vavaka teo 38 dia latsaka ny afon'ny Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary nivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Vovita io vavaka io dia latsaka ny afon'ny Jehova. Eo zany tsika dia mahita fa ny vavaka eo amin'ny fananganana altara dia tena enon'Andriamanitra, tonga ny amin'Andriamanitra, ren'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra mandatsaka ny afony. Ny vavaka eo amin'ny fananganana altara dia ren'Andriamanitra, valian'Andriamanitra, ankasitran'Andriamanitra. Tsy pioko tsara, ny vavaka eo amina fananganana altara, fanatera-panatitra eo amin'ny altara dia ren'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra ny altara. I Satana no nangalatra ny prinsipa mombana altara, fa ny altara dia Andriamanitra no tompony. Fa rehefa nazery aty ambonin'ny tany izy dia nampianary ny olona ny atao hoe altara, dia zay manompo azy dia manompo azy amin'ny alalan'ny altara. Fa ny olona indray rehefa manompo an'Andriamanitra dia ny zavatra mipetraka ao an-tsainy dia tsara fanahy Andriamanitra, tia olon'Andriamanitra, mahimaimpona ny zavatra avy ao amin'Andriamanitra. Ary misy aza dia mitory ny hoe mahimaimpona mihitsy ny zavatra rehetra mahimaimpona, dia misy aza dia misy aza dia samy tory mihitsy fa tsy mila manao an'izany fahafolokarena izany, tsy mila manao an'izany fanatitra izany, tsy mila. De inona ary re olona no anaovana ny asan'Andriamanitra? Zay aloha zany dia atao. Inona no entina mamonjy fanahin'olona raha tsy hisy ny fahafolokarena, raha tsy hisy ny fanatitra? Inona no entina amonjy fanahin'olona? Misy ve vola latsaka avy any an-danitra? Misy ve zany? Fa mpanapotika filazantsara sady fitiavam-bola diso tafahoatra le hoe fampianarana hoe tsy misy fahafolokarena, tsy misy fantatro. Le olona tia vola mihitsy no mampianatra an'izany. Ino hoe tsara ty zavatra resako ty. Eo ho toizako le izy. Ny afo no latsaka teto, hoentin'Andriamanitra aneo amin'ny olona fa misy izy,
fa ny ranonorana tsy mbola ny latsaka. Dikan'izany lay altara tsy ampy ampilatsaka ranonorana fa naneo fotsiny Andriamanitra hoe misy ary izy no Andriamanitra. Satria tao ambadika lay afo latsaka eo amin'ny 9:7 dia hoy ny olona hoe ary raha nahita izany ny olona rehetra dia ny ankohoka ka nanao hoe Jehova izy, azafady, Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Miaiky ny olona hoe tena misy Andriamanitra, tena velona Andriamanitra. Fa ny ranonorana kosa dia tsy mbola milatsaka. Fa inona ny natonga ny ranonorana ny latsaka? Vavaka. Prière avec insistance. Vavaka tena nisisika tsy nanaiky. Zay no mahatonga amin'ny teny anao tsy ampy fotsiny le nanangana altara fa misy vavaka fanafana mila atao amoahana ny demony. Raha altara no natonga ilay demony niditra tonga blocage nanapotika dia efa zava-dehibe le hoe nanangana altara ianao hoentina anovana ny fiainanao, fa tsy ampy zany fa mila roana ny demony ambara-piala ny tanteraka. Rehefa miala tanteraka io dia hoitanao am'izay ny voninahitr'Andriamanitra. Mazava aminao ve zay zavatra zay? Zay zao androany nanomboka tany amin'ny ray sasany tany no nanao vavaka fanafahana. Tapitra ny fitombavaka dia ny sakafo satria tsy mora izany tabataba amoaka feo, amoaka hery zany. Avy ny sakafo dia nanomboka tamin'ny 3 tolakandro am'izay nandray olona maro be zay miaraka amin'ireo pasteur zanako ara-panahy mpiara-miasa amiko nivavaka ho an'ireo olona marobe fa tsy mbola vita. Mitohy indray zany raha pitso dia mbola mitohy indray zany raha afaka pitso dia mitohy ambara-pa afaka ny tanteraka. Zay no mahatonga olona maro, mpino maro, mpivavaka maro kivy satria nanangana altara izy, satria misy pasteur mampianatra altara dia mahita ny koa izy dia mampianatra nefa tsy misy vavaka fanafahana. Tsofotsofona rany hoe tafavoaka ianao ambany Andriamanitra ianao, ampian'Andriamanitra ianao, fa angazy io vitan'izany. Ny devoly anga hiverinao fa anaika an'izany. Ary za dia tena manindry mafy mihitsy fa ilaina ny vavaka fanafahana, ny prière de délivrance. Ianao aza kivy mihitsy fa ataovy zay atonganao afaka tanteraka, ny mitomany tsy mampiala devoly. Tena eo mihitsy hoe tiavaka mihitsy ady oviana ty vanga. Eno tsara, ny devoly tsy alahelo anao am'izany ary Andriamanitra tsy hanafaka anao koa anatin'io ranomaso satria Dieu du principe Andriamanitra fa tsy Dieu du sentiment. Mazava aminao ve zany? Ianao hitomany eo dia hoe ahafahan'Andriamanitra miady io e. Ianao nge any amin'ny arts martiaux ranomaso zany tsy mikonty. Dia niady amin'ny devoly koa nge arts martiaux raha lasana mba fa arts martiaux spirituel. Any devoly combat spirituel, arts martiaux spirituel. Ny atao hoe arts martiaux dia hay ady. Hay ady. Zany hoe fianarana momba n'ady, fahaizana miady. Dia tahaka izany koa ny ady amin'ny devoly dia dia arts martiaux spirituel. Ozy Davida hoe nampianatra ny tanako, miady ianao ary ny rantsan-tanako amely. Teo alohan'ny Goliaty izy tsy nitomany ty fireneny ty ve dia hopotika amin'ny alalan'ity olona goavambe ty Goliaty aminay mba misy lava ihany, i Saul ny lava indrindra aminay nefa tsisy tika ny ireo natrehany Goliaty. Ampiariny arts martiaux spirituel. Ka amina arts martiaux tsisy pitié, amina arts martiaux tsy misy sentiment, amina arts martiaux tsy misy ranomaso.
na de fa tontona aza ny orinao ka mbola eo ianao de mbola mitoy foana ny ady fa ro zany hoe resa zany oko zay a zay ngama zay mety ajanona ny ady miankina am'le aromaro sio koa io sy ny arbitra zay mahatonga miteny anao ny vavaka fanafahana de ilaina eka ny altara atsanganao mazava atsangany mazava ny altara de ny vavaka fanafahana aza manaiky raha tsy tonga amin'ny tanjony tatoato dia natsapa fa natsapa mihitsy fa voantso ao anatin'ny vavaka fanafahana nandray mihitsy fa voantso ao anatin'ny vavaka fanafahana de ny tombo ny fifantohako ary efa tsapako sireko atao anatiko izany ary fantatro fa tsy zavatra tsotra zany ary tsy zavatra moramora zany ary tsy zavatra mahafinaritra zany iady zany ve re olona de mahafinaritra zany iady zany tsy mahafinaritra zany fa saingy efa antso le izy de tsy maintsy iady ianao zany de zay reo tsara efa ny haiko ny olona Jehova izy no Andriamanitra le latsaka ho azy ve le orana de enoy tsara fa nisy teny nalokon'ny vavany Eli teto le tsika le manao teny positif parole de confession de foi de nanao koa Eli teto eo amin'ny andinin'ny faraiky amby efapolo de ozy izy hoe aroy Eli tamin'ny Ahaba andraso aloha ataotsika amin'ny 40 fa mahafinaritra be ny amin'ny 40 aroy Eli tamin'ny sambory ny mpaminany ny bala aza vele isy afa mandositra izy na dia ray akory azy de ny sambory ny olona izy ary nentiny eli eny amin'ny onikisonaka dia novonoiny teo zay tsara ny mpimasy rehetra maty daholy ka na maty aza ny mpimasy latsaka vendrannorana eno tsara ny fahafatesan'ny mpamosavy teo amin'ny fiainanao tsy midika hoe afaka ianao zava-dehibe loha maty le mpamosavy de tsy vita loha intsony izy tsy hanao tsony fa tsy midika koa re raha maty izy de afaka ianao maty ireto mpimasy ireto latsaka vendrannorana ny tompo anymenao maso microscopika rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra fa lalina ny tenin'Andriamanitra maty daholo reto mpimasy reto 41 aroy Eli tamin'ny Ahaba mekara hinana sy isotro fa misasasasa izato ny ranonorana be izy koa zany de mieritreritra mihitsy tonga de ilatsaka io ranonorana io azafady satria maty ny mpimasy ny afony Jehova efa latsaka fa tsy zany ianao azay kivy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mihitsy ianao efa firotaona zay nanompoky zay efa firotaona zay fa vavaka ange zay nataoko zay za efa nanangana alitara za efa nitsofonranina rano andao iady hoy aho hoe andao iady sorato mihitsy zany andao iady izy ary nomenao tsiny Andriamanitra ve iady amin'ny mpandobary tsy omeny vary ianao mekara hinana sy sotro fa misasasasa zato ny ranonorana be izy zany mieritreritra hoe tafatsangana ny alitara milatsaka ny afin'i Jehova voninahitra ho an'Andriamanitra wao maty koa ny mpimasy izy mieritreritra hoe ilatsaka ny ranonorana 42 de niakatra hinana sy sotro Ahaba fa Eli kosa niakatra eo tampony Karmela dia niankohoka tamin'ny tany ary lohany nataony teo anelanelalalohalina vavaka be am'izay izy alatsao am'izay ny ranonorana
alatsa misy fotoana angatsika vao mifoha maraina anatin'ny maraina ny liona de manao confession hoe mety ny fiainako andrany misy vola miditra androany amin'ny anarany sosy mahita fity am'ty androany ity misy fotoana mandra-parivany andro tsisy nitrangy zany midika ave zany hoe tsisy andriamanitra tsia andao toizany e de raha pitsy venao tsy alao tsony de angina am'izay ianao maly aza efa nanao tsisy naninonako reraka io fotsiny vavako raha lasa labavy andao iady mazava vera lasa labavy tsy toriteny ty androany ty fa fanazavana mila mazava ny zavatra tao mila mazava ny lalana maro manko mangatsika tampoka ao anatin'ny ray volana satria andiny tena hony andiny tena ray volana avenao mandinika ny tenanao adiny ray de fa vita raha fandinianteny zany fa tsy adiny ray zany aza mbola lava andiny tena hony aleo andinidiny tena mihitsy aloha mandiny tena tokoa venao anatin'ny ray volana io sa reraka de tsy vavaka andiny tena ray volana ve andiny tena ray volana misy olo loatra zany manko leo andinidiny tena kely aloha mandiny tena ve anao sa hitady lalana ho any amin'ny boîte de nuit sa andeha hijangajanga hiaraka amin'ny rakoto sy rabe hivoka sigara hilalao beloty andeha hitady karazana série jusqu'any amin'ny 50e épisode andeha hanao ny fanaony zao tontolo zao so de zany ary le ataonao fa tsy andiny tena misy olona tsy hitahita kely mandiny tena kely aloha e aleo maso microscopique jereo akaiky io tenin'Andriamanitra io fa niakatra eo amin'ny teny tampony Karmela any amin'ny tampony Karmela de niankoka tamin'ny tany ary lohany nataony teo anelany loalina angataka amin'Andriamanitra alatsao am'izay ny ranolorana zany tia no délivren'Andriamanitra eto no tia no livren'Andriamanitra ranonorana ranonorana tia no men'Andriamanitra eto zany nangatahana fa ny atsika ndray manko fatotra ny tiana hiala de zay no mahatonga atsika ty amina délivrance miala dorana miavopotehany tsy maintsy mandeha tsy maintsy afaka rava potika simba mifokatra lalany amin'ny anarany sosy miala mazava ve zao le izy tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miona amin'ny valim-bavaka ianao satria mamaly vavaka Andriamanitra tsy maintsy miona amin'ny zavatra tadiavinao ianao aza manaiky maty tsy nahita ny zavatra nitadiavinao zany aza manaiky ho faty tsy ahita ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra anao zany aza manaiky ho faty tsy ahita lovanao zany aza manaiky ho isitrika ny apasana tsy ahita maso ny zavatra tokony hoanao zany amin'ny anaran Jesosy alleloia mandray tsara ve ianao zao andony loha be tsika ampiasaitsika hitady ny voninahitran'Andriamanitra asio foana ny lohanao asio foana hitanao ohatry ny omby reny alefany foana ny lohany alefany foana ohatry zany koa ny ataotsika 43 aroa izy tamin'ny zatoviny mekarakely ka tazano ny ranomasina mba te hita n'le ranonorana am'izay zany izy mba satria any amin'ny ranomasina zany ranomarina moa zany rahoana le tazaniny satria mety am'le tenivohitry Karmela zany matazana le fitambaran'ny ranomasina sy ny rahoana iny de tazano ny ranomasina eo zany ny afantarany ho avy le orana sa nahoana satria manga be ny lanitra tamin'izay fotoana zay de niakatra izy ka nitazana de nanao hoe tsy misy na inona tanao zany ny afo efa latsaka teo amin'ny alitara ny olona efa naiky hoe Jehova izy no Andriamanitra vatotr'omby teo ny nalatsaka nefa nivavaka izy kanefa tsy misy na inona
te hitondra anao sy te hitarika anao ao anatin'ny vavaka ity fanazavako ity. Andre avy ao anaty vavaka fitadiavana an'Andriamanitra. Raha demony izy de mila roahana, sady manroky ianao, za koa nampy anao. Hoy hoe sady manroky ianao manao auto délivrance, za koa nampy anao am'ilay vy any am-piangonana, sy am'ireny rendez-vous reny, sy am'ireny ohatra le ataontsika am'izao io. Mazava vera lasana ambavy, tsy misy na inona na inona fa ilitsy ny teny mihitsy hoe tenina ahoana mihitsy ary izy ty tsy marina zany Andriamanitra, tsy misy na inona na inona. Eno tsara, misy fotoana tsy misy na inona mitranga, alitara mitsangana. Enao mahatsapa tsara fa velona Andriamanitra tahaka ny nahitan'zareo ny afon'Andriamanitra nyrotsaka, mahita manifestation divine, zany hoe fisehoan'Andriamanitra arak'ireny hitanao am-piangonana reny, kanefa to tsy nisy nenenina nitrangana niova teo amin'ny fiainanao. Eli koa mba efa tratranao, tsy nisy na inona na inona. Inona ny nataony? Ary izy mandehana koa impito dikany mandehana, io mandehana impito io zany nafoezina zany izy io ny tena marina. Fa le tena izy tsy hoe mandehana koa impito fa mbola naniraka fanondroany ray aloha izy, fa tsy hoe mandehana impito. Ahoana zany mandehana impito? Zany mandehana de verena tsy zay io, fa nivavaka ndray izy aloha, nivavaka namboarina ndany re mba jereo mbola tsisy nenenina papa. De zay moa ny fiantson'ity zatovy ty azy rikaky, baiboly teny frantsay izy père dedi. Favaka ndana ndray hoe jereo fa niteliny io mbola tsisy nenenina. Fa tsy kivy izy raha lasana ambavy, enao mbola tsy navitany impito akory anao, de efa kivy anazy izy efa inenina tsy kivy. De laza aminao ankoatra ny alitara mitsangana, mila insistance amina vavaka, insistance, fisisiana, tsy manaiky. Zay nge le hoe za tsy mahazo resy iny, iny nge tsy logo na slogan, fa iny mentalité. Za tsy mahazo resy. Nandendray fanonefany izy zany mba efa netretre misy ranolorana am'izay, tsisy nenenina. Eny zany ange zany hoe tsisy na inona zany. Misy fotoana ny fiainana ohatra zany. Alitara natsanganao, enao mivavaka ary tena mivavaka, fa mbola tsy niova le zava-misy. Inona ny atao? Insistance. Andao foana, andao hiaraka tsika, andao fa hiaraka hifaly sy hiaraka hifety tsika amin'io voninahitr'Andriamanitra izy eo. Tsy maintsy hamiratra ny masoandronao. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Na manao ahoana alavany alina, tsy maintsy hiposaka ny hafaran'ny masoandro. Fa izao insistance, sorato insistance. Firmo io andro. Ia, mazava tsara aminao ve zay? Zay zany ny azo atao ambanin-javatra ny vavaka fanafahana. Azo atao ambanin-javatra. Tsy mitovy koa nge ny demony. Demony misy karazany. Io mitovy amin'ny olona ihany. Misy izy io mora matahotra kely, misy izy io
vao miteniny hoe amin'ny anarany mbola tsy voatonona akory Jesosy de valasa izy mandeha. Misy izy io vao mitenena amin'ny anarany Jesosy tonga de mandoa. Misy izy io de misitro belona any anatin'ny olona any tsy mihetsika mihitsy. Nisy rahalahy zay tato anatin'ny fiangonana fanainy voninahitra 2014 no nidirany tato anatin'ny fiangonana fanainy voninahitra. Ninona vavaka ataonao eo sady tsy mandoa io, tsy mandrezatra, tsy mikohaka, tsy mitomany, tsy menjera, tsy torana. Nefa eo ninina izy nefa de mivavaka 2014 2015 2016 2017 2018 aty amin'ny fahadimy taona za nametra tanana azy indray mandeha nenjera ny tany am'izay izy. Zay olona nafantatra azy moa zany de nifampiresaka mihitsy rehefa nylava hoe nenjera am'izay ranony. Nenjera am'izay iranony, ela fa nenjera iranony. Nampianjera anazy tsy hoe vao nidirany devoly vao teo de tratrala vavaka vanambana. Nisitrika tao io zavatra io hatramin'izay, tratra am'izay. Atao ambadika zay de nisy zavatra nenjera marobe koa aloha teo amin'ny fiainany. Fotoana fitaovarinan'izy nanatitra table vitré zay tato an-trano. Le izy tsy table basy fa ambonimboniny basy any. De mitondra zavatra maromaro ohatra hoe alitara ihany manko zany naterina ho anay tato an-trano. To faran'izay izy mpampianatra sport eto Mahajanga, prof de gym zany. Hitaorinan'iny izy lasa affecté nafindra poste zany amin'ny tana Borao Matanjatanjaka tao amin'ny Cisco. De nanomboka teo izy isan-taona iantohana fiaramanidina mandeha mampianatra sport amin'ny toerana manodididina ny Mahajanga zay miampita ranomasina any. Zay zavatra hitako maso aloha zany, ankoatra le tsy hitako maso. Ary miara-miasa akaiky amiko izy am'izao zanaka matoky ato anatin'ny fiangonana. Tanao zany, io zavatra io zany tao foana, sitrika tao foana, de ny fiainany koa teo foana. 5 taona teo aoriana io zavatra io vao hita. Enganeny anao mbo tsy ho 5 taona ohatran'izany fa tiako resahana. Misy zavatra zany raha vao insistenao foana za koa tsy kivy, satria fantatro mihitsy misy demony ato fa tsy hita, tsy namelako, nametrahako tanana, may, miala, etsika nanety nenjerany ny hafarany. Taorinan'izay nisokatra, niova. Rahalahy Sainabavy Malala, efa hijanona zao, nivavaka fanafahana nany prière de délivrance de tena ilaina. Mitaiza olona maromaro ihany ao amin'ny tompo, fa maro ny ka ohatran'le nresahako taminao teo iny zavatra tsy fahitanao andavanandro. Ary misy olona igagahany olona rehefa mihetsika demona, mihetsika rano. Misy olona efa tsy gagahana intsony manko satria efa mihita foana hoe zavatra mihetsika dia afaka ny hafaran'le olona. Fa misy olona tsy ary pihetsika zao. Fa tampotampoka teo am'izay tratra tsara, tena tratra, tena tratra. Fa ho ambadika reny vavaka fanafahany reny rehefa tena lasa ny devoly any, tsy maintsy afaka ny olona.
ka ankotry ny alitara zay efa mazava amitsika ary mbola ho azavaina foana ny vavaka fanafahana tompoko tena ilaina. Dika zany ianao za mety fitapitahany olona manateratina ty manateranina ty tsofokorany fa raha resaka devoly io tsy maintsy fandroana devoly ihany ny vahaolanao anio. Afandray le alitara amindreo anangana zavatra ianao fiainanao tsy misy blocage tsy misy inona fa de anangana fototrafotrasy ianao andeha lavitra ianao na andeha hisy zavatra ho ataonao de anangana alitara ho an'izay zavatra zay tsy hodrano de efa mapety an'izay parole de bénédiction de efa mety am'izay mety am'izay zavaiko tsara satria samihafa ny délivrance sy ny vavaka fanafana sy ny tsodrano. Zay no mahatonga ny hoe rehefa vita ny vavaka fanafana de misy tsodrano foana atao matetika satria tsy ny olona rehetra no mila vavaka fanafana. Misy olona efa tsisy ilany an'izany tsony tsisy ilany an'izany tsony tsy midika koa hoe tsy mila alitara izy fa ny alitara de tena fiainana miaraka amin'ny tompo foana mihitsy. Ka iny tompontsika amin'ny anaran'i Jesosy tahiny Jesosy isika. Ty misy anankiray anatin'ny 9 minitra zay izay mbola ananako. Misy mpivady ndresaka tamiko talohan'izao any Diego no tonga voalohany tao am-piangonana izy indray alarobia de ao anatin'ny mouvement de délivrance prophétique io ano ny teny e misy olona ao anatiny ao aminao verflo be mitsitsiny olona ny kibony e misy zazakely raha tsy diso ahy zay fa afaka foana nika am'izay izy tao de nivoaka de nandeha nanantona de niakatra teo ambony pulpitra azavady teo ambony alitara azavady bevoka nga hoahy vadinao sady satria mikika be le fa oa zanako zanako tsy mbola hay ozy na bevoka na tsy bevoka ay de nangataka eo na tamiko moa izao ande Diego zao fa sabotsynareo mivavah larobinareo raisiko amy larobia nandray de teo moreo nanao fanekena ho zanaka ara-panahy de nanangana alitara ireo tamin'ny alahady tamin'ny fanokanana alitara de mbola niakatra teo amin'ny alitara iza mivady mivavaka ho an'io zanaka io. Nody reo rehefa avy eo de niantso any telefony dada zay le mpivady le vao tonga ato amitsika iny nandeha tany amin'ny dosy teo dada ozy le vehivavy de nisy raha nandeha satria izy mitondra voka ka izy zany a tsy nahazo zanaka mihitsy hatram'izay fa taty arina izy mitondra voka fa afaka foana hafa le resako aminao eto reny a fa mbola vao hafa ndray ty hafa ndray ty de tongava ainganao ao am-piangonana zao de pasteur atao am-piangonana tao nataoko nandray am'zareo moa fa za reraka satria vao avy nanao sabotsina no alady de mba makaina am'izay de tsy vitany eo mpanompon'Andriamanitra eo moa le izy rehefa nody tany an-trano izy zany ny mpanompon'Andriamanitra eo nieritreritry hoe efa afaka izy nietsika be tany an-trano tany ndray de mbola naniraka ndray fanindrony de hoeto mankaty am-piangonana ao fa andao fa ho avy andray anazy satria nody kely a de zay vady moa tany am-piangonana tontolo aliny alatsinainy raisiko tao am'izay ozy le fanahy tao aminy
tsy tianay izy manaonao fanekena ty aminareo, anao fanekena ihany maninona tsy aty aminay. Zay reo tsara arakaraky ny nandehanany teo amin'ny alitara izy mivady nangataka sady nanao fanatitra no nanao fanekena tamiko fa ho zanako ara-panahy no ny simbainy le zavatra ray volana tao anatin'ny kibo. Tanao zany le devoly migafy raha zany ve re olona ny zavatra ataony devoly le tomaniny ataonao fangano tompony nanao an'izany ady no atao ady. De reo izy mivady moa zany tsy nasa nandeha nody fa nijanona tao am-piangonana dia napatoriana tao de isaorana tompo tsy naninona tsony izy satria tena ny vavanay ka vavanay teo amin'ny naharitraritra io talohany natongavako tany izy pasteur Raimiantso papa tena tsy hitana mihitsy ange izy ato fa rehefa vavanay de tototony amin'ny tany ny kibony de potsipotsery ny kibony analan'le zaza anaty kibo zany mitanjon'le demona isaky mihodina zany izy de kibony no andadizany amin'ny tany atontotontony de misaotisaoty izy atototony am'izay mandeha raha de afaka tanao am'zany zany le zavatra ataon'ny devoly alitara mitsangana fanekena vita fa zany no mitranga. Inona ny atao insistance so raha hoe insistance zany hoe miinsiste anao misisika anao miresiste anao izy hoe résister au diable il fuira loin de vous tsy zany ny tenin'Andriamanitra résister au diable il fuira loin de vous zany hoe toeroziny devoly de andositra anareo izy ianao zany mila manohatra ianao koa mila miinsiste mila misisika ianao inoko fa mazava tsara anao zany zavatra zany satria raha tsy fantatrao zany a dia lasa isy karazana fieverana hafahafa ao an-tsainao rehefa aveo satria ilalay mifanohatra amin'ny zavatra ilainao le zavatra mitranga de mahatonga anao milaza hoe ha ahoana mihitsy ary izy ty devoly a de devoly le diable est diable Dieu est Dieu devoly de devoly tsy mirarahanao zany izy manjaratsika misisika tompo any hitantsika mianakavy hoan Jesosy ny voninahitra fa tsy nanenina tsony ranambavy satria miara ny asa zay ary tonga tany an-tranony mihitsy zay maraina niny nivavaka ho an'izy mivavaka ho an'ny tranony izy mivady ny fandriana rehetra ny vavahana daholo zareo tsara nge misy mpivady zao am'le publicationko talohan'ny farany any satria ny publicationko farany a de momba ny impact TV zay horesako rehefa avy eo fa talohan'ny farany de mpivady tsy mifampiteraka samy miteraka tany ambadika izy mivady tamin'ny mbola tsy mpivady fa rehefa ny fanambady am'izay reo zany a mitokatrano reo fanambady de tsy mety mahazo taranaka de za tonga tany an-tranondreo nitsodrano hatramin'ny fandrinondreo za nitsofoko rano mihoviva ho aza de naparitaka teo ambonin'ny fandriny zareo ny rano anaran' Jesosy zay reo tsara zany insistance rehetrarehetra zany zany hoe zay zavatra rehetra takatra ho ara-baiboly de natao daholo de taorinan'izay kosa aloha be voka le ranambavy wao voninahitra ho an' Jesosy de faly ny za izy isaka mahita anazy de any amin'ny kibony foana ny masoko satria mba misy faly anao zany hoe misy vokatra ny zavatra ataonao e faly koa ianao le ondry andrasanao io fa mahita vokatra marina zany le fivavahana hitariana olona e raha ihany reo nanantonanaady miaraka amina maina be sady malahelo be dada votsitra ny kely zavatra iny votsitra zany le zazakely tao anaty kibony tao korazy anareo za zany sady malahelo ihany ny tiany metsiny anaty fo satria le rahalahy tsy tena mivavaka mahery fa le mondroka reny fotsiny rehefa mivavaka teteny any enao koa erangaha tsy mivavaka tsara ianao de zareo io ny mahazo anao ny olona moa efa zany ny mahazo anazy ve de mbola holatsaina indray de la ranambavy ndray efa tena manao ka efa mivavaka saingy takatro matoa votsitra iny mbola nisy devoly tsy afaka tsara tao
zay moa tonga na miteny aminao io délivrance io aza atao ambaninjavatra io ataovy hatramin'ny farany tena ataovy zay afaka anao hatramin'ny farany mihitsy miala le zazy de anao a tena misy isia mihitsy amina délivrance de nomeko fiso vaovao ngamby izy in'zay raha tsy diso a de bevoka de zareo nge publication any alohan'ny farany a any amin'ny page pasteur Isidore any am'ty page ity raha amin'ny youtube anao de midira page pasteur Isidore fa mitrotro zazakely ary zareo any ho an' Jesosy ny voninahitra aleo ajanoko ka efa nioatra telo minitra le izy de minao fa voarainareo tsara tena henako hoe mazava tsara amitsika zany fampianarana zany a fanampinanao zany fampianarana zany misy olo efa saika kivo zao teo hitako hoe mahery be mihitsy a matanjaka be mihitsy izy a am'izao fotoana izao sa tsy zany iza daholo ny mahery am'izao iza daholo ny matanjaka am'izao iza daholo ny tena hoe tsy hanaiky tsony am'izao iza daholo ny hiditra ao anatina insistance prière d'insistance manomboka eto ary aina amin'ny ato hoe résistance résister au diable ho toerinao ny devoly a insistenao a misy zavatra te hiréclamer-nao fa anao mirésister hoe za tsy azo ny devoly am'zany tsony tahiny tompo foko zay za tsy teny tsony fa sao de mbola mitoy eto ndray de rapitso ndray e mahery iza daholo tompoko amen sy tsika feo kirakely aloha de manao résumé am'izao fotoana zao somary fitiny no kely zay vo ray teto ary a